tolotry ny radio plus ho anareo. Krismasy fanavotana. Tantara indray miseho no soratany Balika. Ireo namelona ny tantara, tantely nomena, tolotra Andriana Arson, sitraka Lovarilala, Antsandria Mahefa, Balika, niaraka tamin'ny Prise Karakota Armanana, Yaja Randry ary Romi Armanana. Nandra fiosana natotosa, Yaja Randry. Eto tany marina zany dia misy olona tena vozina mihitsy. Marina hoe samy manana ny anjarany fa saingy indraindray toa mampanontany tena ihany ny zava-misy hoe Andriamanitra ve miangatra sa zanarany tsy mahay mandahatra e. Maninona ny misy tsy mitsahatra miandrandra sy manao ambavaka mangina foana fa tsy mety mahazo izay mbahiry. Dia ahoana nefa ny misy tsy maniry nefa tsy sasatry ny mioty fahombiazana. Elizabeth oh. Taona maro izay ny vadiana Zakaria fa saingy antitra izay ankehitriny tsy mbola misy na dia tamingatara anankiray akory atao hoe somiaina. Firotoana ka firotoana moa izay ny vavahanay mba hanam-pandimy fa indrisy vavaka mifafy any tany hevitra ihany ireny fa tsy tonga any an-danitra. Na mety tonga ihany fa tsy hain'Andriamanitra angamba. Dia eto miezaka mankafy ny miaina anaty fahambombana eto. Tena lasa lavitra tanteraka ny izany saina Elizabeth izany. Toa ohatran'ny olona very saina sy tsy tompony tenany izany izy ity. Tsy tsinjony akory ny fisika efa naharitra firiana teto ambaravarana teto. Mety tsy reny akory izy angamba ny antsoantso nataoko tany alatrany teo. Mampalahelo aloatra izy ka. Haiko fa very anaty saina ratsy amin'ny tsy fanananjanaka indray zao izy io. Elizabeth Tsy te hanan-kivy an'i Zakaria fotsiny dia mody mankaherin-tenana dia efa sesiky ny foko hitrotra aza indraindray. Miezaka foana mody mba mitsiky nefa raha mba fantany matsy fa ranomaso no ondanako amin'ny alina mangina. Elizabeth ianao fa nga ianao niverina sady. Fa misy inona ry Elizabeth fa maninona ianao mitomany? Tsy maninona ka ary tsy mitomany izany efa ditsoka fotsiny. Hay, fa inona ary izany no naditsoka anao tato e? Aoka izany ho any fa inona ny vaovao nentinao ity? Fa maninona ianao ry Elizabeth ny manafina amiko a? Tsy manafina aminao ry Zakaria, efa hoe tsy misy ninina aho a? Hitako daholo eny fihetsika ao rehetra teo hoe mitanondrika, misentisento lava, manjombona farany iza moa dia mandrotsad-dranomaso mihitsy. Fa misy inona kay e? Malahelo aho Zakaria. Malahelo? Malahelo ahoana? Hoe tsy miteraka mandrakizay tsika ary tsy mba hanataranaka mihitsy rahatr'izay. Niniko ihany hoe angina fa tsy afaka intsony e. Zaka ny saiko intsony Zakaria mieritreritra hoe fa olom-bohozina ve kay tsika e? Sa taranaka tsy vanina? Ry Elizabeth Tsy tandiko intsony nikika nafana mikiky ny foko isak'izay mahita zaza ny naninanina eny a. Mba te hisy antsoneny a. Ary mba te hanana menaka iny antsoina hoe zanaka fa indrisy miangatra ho Andriamanitra e. Tsy miangatra izany Andriamanitra ry Elizabeth manana ny fandaharany fotsiny izy ary dia isika izany voalahatra hijaly ve? Tsy misy sitrak'Andriamanitra hijaly izany ny ary ny tanany. Maharary azy ny ranomasin-janany mirotsaka foana fa saingy misy fotoana ny zavatra rehetra. Izy ilay mahay mampisiny tsy misy e. Tena mino an'izany ve ianao? Fa firofiry moa eto ny mangataka voatosy-podanana. Vavaka manitra angamba ny endreny Zakaria e.
Fireto ndrenomena fa manarin'izana satria tsy afa manoatra amin'ny fiainana dia firyfiry nefa ny maniry mba honeny kanefa nomboaina tsy satry. Firy ny kibon'ireny vehivavy ireny magodikotika maheno ny zanaky ny hafa miantso an'ireny. Firy ny fony sasany mila hipoaka mahita ny sominyanina fa mingota amin'ireny. Anisan'indray amin'ireny aho misento rehefa mahita zazatrotro-ndreny. Mba te hitrotro koa nefa. Zay ve ny tianao ambary? Afaka ny fonao dia nohy amin'izay ary aloha. Dia mbola iantso fanantenana efa nitify indray izao ianao io. Tsy ho reraka mihitsy ary Elizabeta mamerina ny titeniko ity satria tiako ianao atsapa hoe mahery noho ny anjaram-bitana ny fanantenana ary mafy noho ny tendry mandahatra ny finoana. Ka tsy hitako ane, tsy haiko tsony. Dia mbola iny fianantena ihany izany. Zay indrindra misikina fanantenana foanafoana fa raha tena sitrak'Andriamanitra ao antsika izany dia tsy maintsy tanteraka dia aza dino mihitsy no mivavaka sy misaotra azy. Mahereza Elizabeta. Misaotra Zakaria, ilozako aloha ianao fa andeha hikarakara ny sakafo hariva. Eny ary mivoaka ka rivotra kely aloha fa mazotoa ianao. Finaritra ery reto ankizy reto izany. Faly, ravo, mihira ny mihira ary mitehaka ny mitehaka. Toa tsenjiko izany ny any anatin' zareo. Tsy mietraketraka ny tany, mamy ny miaina, mampatahotra ny ho faty. Rary ny ary raha tsy homeko tsiny ihany Elizabeta raha ho lasa sakaiza-pahanginana eto. Zaho moa no mikiky ny aty fonisan'andro isan'androko. Maniry fa tao manantenany tsy misy. Zakaria, nitsangana ka faingana fa olom-boafidy ianao. Tsy azoko. Fa inona ny tiany ambara? Mandehana ny kilalaonao toy izana fa aza manadala ny saiko ka. Zakaria, nifidy anao Andriamanitra. Nifidy haiko fa antso amin'ny fahafatesana izany tsy te hanaiky aho nefa ionona satria haiko efa rariny loatra izany. Efa mitaky raha teo ny fahaterako. Misaotra Arsia. Misaotra Arsia nampatsiaro ny zavatra tokony ho efaina farany. Aza mieritreritra an'izany Zakaria. Lama tao amin'ny tempolo no nampiantso anao, nitady anao izy ireo ka ndeana. Mazotoa fa miandry anao ny asan'ny tompo. Ny asan'ny tompo? Eny Zakaria, novidinanao andorony amin'ny kamasinao an-tempoly. Raha ny resaka fanompoana indray efa voadiko tamin'Andriamanitra ka ho efaiko hatramin'ny farafofonaiko ho avy fa aza manasy. Elizabeta. Fa misy inona Zakaria? Ary iza ilay niresaka taminao teo? Iraky ny lehilahin'Andriamanitra hono iny. Niantso hanatontosany asa ao amin'ny mahampino ahy izy. Ho any amin'ny tempolo izany ianao? Amin'ity andro efa madiva ho alina. Zakaria, sao lamba maninona any ty ianao Anga tsy afaka miandry maraina izany? Ny asan'Andriamanitra tsy asiana ny rasondraso izany Elizabeta. Matokisa an'Andriamanitra fa tsy hisy aninona akory ihany. Akanjo mafana fotsiny omena ahy dia tsodrano sy ranom-bavaka. Ka raha izany aleo hanaraka anaoko. Tsiry Elizabeta. Mijanona ihany fa sao dia handreraka anao izany ka. Alamino tsara fotsiny sainy. Hanaraka anao aho za, niny kidonana iny kiatra. Te-haravavaka aminao andro oma izany no. Za indray Elizabeta sy ny fikasany. Zakaria, enonao ve za? Mihaino anao ka. Ndeha haravavaka aminao aho, sao mazay indray ianao misokatra ny sofin'Andriamanitra amintsika. Eny ray ary. Manaova akanjo mafana dia andao anainga andreo ho tara eo tsika. Enao ve ny vavak'Israely ry Andriamanitra? Miampangatena ho azy ireo andro any. Tary ho anaiky sy ankatonodidinao ny olona. Mivavaka ho an'ireo te ino kanefa manafa ohatr'izany ny olombelona. Mivavaka manokana ihany koa ho an'i Elizabeta. Mba homeo fitoniana izy. Mba hataovy mahay manaiky. Miaina anaty tebotebo loatra mantsy izy. Mody mba mitsiky nefa
misaona ny anatin'ny fony nefa koa raha mba sitraka ao ihany. Ry Zakaria, aza matahotra fa izao no Gabriely, ny hainy ny vavaka ao Andriamanitra. Marina ve? Dia inona nefa izany? Noho ianao nino dia indro tanteraka ankehitriny ny teny fikasana. Hiteraka zazalahy Elizabety vadinao ary Joany no ataonao anarany. Ny vadiko? Elizabeta ve? Dia zazalahy vezaka. Tsy mampino zany a? Tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao Zakaria. Io zaza io dia ho mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Ho lehibe eo mason'ny tompo izy ary ho antsoina hoe mpaminany avindrindra. Ialosa hitarika azy ny fanahy masina sy ny herin'ny Eli. Ka ahoana moa ny atongavan'izany ka? Zasy Elizabeta anie dia efa samy lehibe samy tsy afaka azo taranaka intsony. Tena tsy azoko e. Zakaria, izao ilay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary satria tsy mino izay nolazaiko ianao, dia indro fa ho tonga mona ianao mandra-piavina izany. Ary mbola aiza ihany ity Zakaria reto a? Efa elany izay e. Eny tokoa, akso dia tokony ho jerenao ary izy. Dia sanatria ve ka nisy zavatra niseho tao e? Tao manavy ihany azany. Tsy fantatra nareo marina mantsy. Fa misy inona? Ino a? Lazao aingana faliana izay ka? Manana olana be mampiady-tsaina izy iny. Anga? Dia inona izany atao ka? Iandro izay farany eto ve sa? Ohatra ny mieritreritra be izany reto a. Aza matahotra Elizabeta fa tsy maintsy ho avy eo ihany izy a. Manana finoana. Mba inona tokoa ary namparitra elan'ny Zakaria ao? Mahalasa saina ihany marina. Finona ry mahazo azy aho hoe ny aza hitako hoe. Ary naritra ianao Zakaria, fa misy inona? Mahino ane ve ianao e? Valio izay ry Zakaria. Zakaria, fa inona nazo anao tao? Sanatria ve ka lasa mona ianao e? Fa inona nefa no niseho tao e? Aleo aloha miala ato dia avy eo hita eo ihany reto a. Dia mbola kapoka Andriamanitra ihany indray koa ve? Mety fitsapana kosa angamba ka. Zay tsy namangy andry Elizabeta, tsy mahare vaovao, tsy mahare resaka, toa malahelo azy aho zany. Mba manahoana re izy an'izay e? Salama ve? Mba miaina tsara ihany koa ve? Arahaba ry lay nosoava. Oay, fa aza matahotra ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra ianao. Fa nofo sa fahitana? Raha fahitana dia inona ny heviny sy tiany atongavana? Nifidy ianao reny hitondra ny zanany ho nofo Andriamanitra. Hiteraka zazalahy ianao, ary ny anarany no atao hoe Jesoa. Fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Tena marina ve zany e? Ary mpaminany iza ny havinja amin'ny fanambarantany? Andriamanitra no naniraka hitondra izao teny mafaly izao. Manaiky ho entinao ny zanak'Andriamanitra ka aza mafo. Ka amin'ny fomba ahoana nefa no anatanteraka an'izany e? Ekeko hoe manana olo tiana, efa fofombadiko, ary efa mikasana mpiakatra izy fa saingy... Ny fanahy masina naliko anao ka ampitoetra ilay teny tonga nofo ao anatinao. Zanaky ny avy indrindra no masina ateraka ao, ary indro koa ankehitriny efa mitohy jaza Elizabeta ravavinao. Ilay efa natao momba hatrizay, fa sambatra ilay nino izay nilazain'ny tompo taminy. Ity ankizy vavon'ny tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Radio Plus.
Plus. Tsy maintsy mankany amin'ny Josefa androany ilaza izany vaovao izany. Asa manahoana re fihetsehampony ho faly sady ho tezitra amiko izy. Haiko mantsy fa tsy ho ampozony mihitsy ao zava-misy izao. Fa matahotra mafy aho izany. Lasa mangovotra nefa toa misy helikely ihany ato anatiko. Na inona nefa ny zava-miseho na inona ny zava-mitranga dia tsy maintsy mijoro Maria androany. Maherezaka ia. Ao Josefa. Iza mandroso e? Za ihany. Ay ve Maria e? Mandrosoa re dia mahaza ho toerana. Misaotra? Ka inona hono zato fa vao nentinao e? Sa mba mamangy fotsiny? Josefa. Lazao e? Josefa. Maria, fa misy inona e? Menanao nge ahy e? Tsy misy ninona ka. Mba homeo rankely hoe azafady. Nao tiry Maria dia manao izay hanapaka ny lalan-drahako mihitsy a. Andraso kely aloha ary akan'le rano e. Mitsikitsiky ery Josefa nefa raha mba fantany mantsy ny zavatra olazaiko azy a. Toa misy teliny sady toa sarotra inoana. Mila mivonina amin'izay valiny eo ary efa aveko inona moa. Efa natompo ity dia tsy maintsy paranana. Mamindra fo amiko tompo fa tsy mendrika. Tia ny ranonao e. Ary dia inona amin'izay ny zavatra tianao ambary? Lazao Maria. Josefa. Nanjanaka honitsika. Maninona tsara? Or Maria. Manofy ve asa? Tsy manofy ianao ka. Itoejaza hony ary. Fa ino ty lazainao e? Sao dia tsy salama renao ty. Ohatry mirediredy ny fahinokonao mantsy. Josefa, avelao aloha izany mba hanazava e. Fanazavana inona nefa e? Efa mazava izany ko. Na anisakitsaka ianao. Ary izay ihany fa hatramin'ny asina isaloranao. Tsy vitan'izany ihany koa fa mbola mitaka an'Andriamanitra. Tsy napoziko Maria. Enao ve dia vitan'izany? Ka tsy fananiko ani e. Mba zavatra tsy napozina koa le izy. Fa aminao koa izany misy hoe tsy fanahiniana sy tsy napozina ny fahazahoana taranaka. Eny e, ekeny izany. Akory moa atao fa izay ny vitanareo taniko. Ka ho avy angatatsodrano izany no atondianao sa? Tsiry Josefa. Ampafantatra anao fa misy an'izany. Dia ingavo koa raha azo atao. Iangavy? Meteza koa raha mety ho rain'i Jesosy kely e. Maninona tsara ry Maria? Fa ianao izany dia tena mihevitra ho zefa tahaka ny inona mihitsy. Tsy mbola nisaina an'izany ary tsy hisaina ny hamitaka anao izany koa. Zanak'Andriamanitra ny zaza ato an-kiboko. Tsy mino an'izany aho e. Izay nefa no azoko ambara aminaoko. Saintsainy ihany sao dia mba azonao le feriny. Tsy manome tsiny anao amin'izao fanapahakevitra izao e. Na inona. Mirary soa dia mandram-peona Josefa. Kay, tena marary izany lohako izany. Tsy napoziko mihitsy koa ny zavatra nolazainy Maria teo iny. Be voaka hono izy. Zanak'Andriamanitra ny ao an-kibony. Tsy nanisakitsaka izy. Be voaka an'Andriamanitra izany. Adala koa izany. Inona moa ny idiran'Andriamanitra amin'izany? Izy nefa diso lalany avany. Izany eo ihany fa ny hevitra raisina izao no tsy fantatra. Inona no atao? Raha sanatria tsy hita marina ny rainjanany, tsy izany no ifatrarany rihatra eto. Mety hoe anamafoa dia ahitany Maria hiara-ny fitsaram-bahoaka. Na tsy ho faty aza fa ho afaka tanteraka ny baraka ny eto amin'ny tany amamoniny. Tsy maintsy apetrako any amin'ny tany manginana aloha izy e. Mandra-pilaminy raharaha. Izay sisa no azoko atao. Aleo tonga dia tohizako any amin'ndry Elizabeta ny diako fa tsy hoditsony aho.
toa misy olona ny ao am-baravaranao zany. Ndraso aloha jerena any. Izo Zay andry Elizabeta. Maria marina, ndra avaviko. Salama tsara ve ndry nijoany ato? Maria, fa taiza nalalana an'izany? Tonga tamiko ny anjelon'ny tompo ny laza ny amin'ny tsoany sy ilay Jesosy zanak'Andriamanitra ho entiko. Ho tonga ihany ilay Mesia. Tsapako hoe faly sy ravery ilay zazato ekipiko mandray zany vaovao mafaly izany. Ho tonga amin'ny ora tsy ampozina ilay mpamonjy Elizabeta. Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ny ianao, ary hosoavina ny ateraky ny kibonao. Feno hafaliana ny foko Elizabeta. Marina eo anatrehan'Andriamanitra na dia diso ny lalànan'ny olombelona azy. Ankasitrahako ny tondra sy ahatonga nofon'ilay zanak'Andriamanitra. Ilay loharan'ny famonjena an'izao tontolo izao. Vonina ary Elizabeta na ho mafy na ho mora. Fa hono ary Maria? Efa fantatro Josefa ve izany izao? Tsy mino izy. Taranakeva hony aho. Nanitsaka azy hony ary namitaka an'Andriamanitra. Menatra amin'ny voady nataony tamiko hony izy. Ary ao ambavaka ary Elizabeta. Lehilahy marina sy matahotra an'Andriamanitra loatra raha i Josefa. Mino fa tsy hisy olona amin'izany izy fa mety manampoka azy fotsiny angamba. Aleo aloha izy eritreritra any. Matokisa ary Maria fa tsy misy tsen'Andriamanitra atao ah. Mivavaka ho anao ah. Radio Plus. Efa fanoterony androana zao ny tonga tatondro Maria fa dia mamantana trano fotsiny. Efa mananika ny telo volana hono izy zao no tsy tao ary tsy fantatro ny mponina hoe lasaiza na lasaiza. Niaza hitako aneka hoe ay, tohotro misokana anie izany varavarakely zany androany. Ao zany Maria. Engany. Fa Josefa very mamikiviky mafy mankatihiny izany. Tena izy mihitsy iny. So ihany fa mba efa voapirina ny trano tato. Maria! Manahoana Josefa? Salama tsara fa ianao manahoana? Ary taiza foana ho ahy ianao e. Salama tsara ihany koa ny zazakely. Mandrosoa aloha ianao e. Dia ato an-trano miresaka tsara. Ery, mazoto toerana? Hoe toa raha ndresaka ao e. Josefa, mbola tonga nameloka andray ve ianao? Tsy azoko. Hitsara amin'ny fomban'olombelona ianao, ary tsy maintsy nameloka avy eo. Nefa mialohan'izany a. Mety eza aloha mba hieno avetivety. Tsy fadisoko zay zany ry Maria. Pejy efa kily reny e. Fa boky vaovao indray zao nosoratana. Zary no mifona aminao fa tsy nino fa maika hitsara fotsiny. To hafa ny Josefa izany. Fa naninona tany ary izy ty? Sa vonina nampiakatra anao andefo mandroka ary vonina hitaiza sikolona zanak'Andriamanitra e. Zanatsika. Fa manofy avy sa ahoana e? Tsiry Maria. Tena marina izany lazaiko anao zany. Fa naninona tany ary ianao Josefa? Raha za le lasa nieritreritra lalina amin'ny mombanao indrindra no nitserin'ny hevitra daladala. Hoe ahoana izany? Ny andeha hanafina anao any amin'ny toerana tsy hitanizaniza aloha mandrapa e. Andray? Nefa ny alina iny ihany dia efa namatotra ny hevitro. Azoko tamin'ny nofo sary ho tsindrimandry ny afan'Andriamanitra nampitondrainy an'ilay irany mahatoky. Dia ny anjely zany. Marina ve zany ry Josefa? Dia inona ny lazainy ianao ka? Hoy izy tamiko tamin'ny feo mahery. Ry Josefa zanak' Davida, aza matahotra mpiakatra ny Maria ho vadinao. Satria ny zaza entin'ny kibony dia ilay zanak'Andriamanitra noforon'ny fanahy masina. Dia izay no nampiverina ny saiko. Haiko fa vehivavy mahatoky tokoa ianao. Voafidy ho raim-pitaizany zanak'Andriamanitra. Vonina ny hitaiza sy ahy ilay nakinina tamiko. Ary maniny ianao tsy miteny mihitsy e. Josefa, tohina loatra ny foko. Tsy hitako izay lazaina fa misaotra e. Mankatelina fa sitraka enti-matory ny vitanao. Tonga tsy ny vahiny kely ry Elizabeta, dia arabaina izany e.
tonga vataiza ny zazakely dia mirary soany reniny. Misaotra reto a. Tena misaotra be dia be fa teo nareo nanohana foana. Mahafatifaty eriny izany zanakaro izany dia ndrarina vela mihitsiny. Ary iza hoy ny anarany? Joany reny intsoina azy. Iza tsara ry Elizabeta. Joany hony. Ny razambe ny omonana, ny fototra ny poirana, ny loharano ny poirana, ny dada sy mamana olona, ny fianakaviana manontolotry nisy natetaminga andray azany sarotra zany anarany zany. Ka Joany ahoana moa? Sa ny avy any aminao misy an'izany? Tsy misy ka. Aleo antsoina fotsiny amin'izany izy. Fa maninona raha ampitondraina ny anaran-drainy izy? Lehilahy io e. Soadinonao ary zany. Aleo izy izaka ny anaran-drainy tika lany tia. Dia ahoana ny hevitra ao amin'izany ry Elizabeta? Ho atao Joany foana sa... Tsy hitako izay ambara amin'izany fa io ray ny anontaniana ity ny. Olona tsy afaka ny amaly koa ve no anontaniana fa Elizabeta koa? Teneny fotsiny izay tianao fa ianao nge ny reniny dia ho arahanay. Zakaria, indro ny fafana sy ny fanoratra dia soraty izay tia izay hiantsoana ny zaza. Radio Plus. Joany. Oay. Zakaria. Ary toony teny a. Zakaria, naintevy ianao? Fa hoinona reto izazy ity e? Eny marina ho toa zazakely mistera e? Isaorana ny Tompoandriamanitra Israely noho ny alehibehan'ny famindrapony ka naposaka ny masoandro mangatsika avy any ambony any mba hanilo izay rehetra mipetraka eo amin'ny maizina sy amin'ny aloko ny fahafatesana ka hitarika ny diantsika ao amin'ny lalam-piadanana. Dia izy ilay namonjy antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra makahala antsika. Fa ianao kosa anaka, izotra eo anatrehan'izy tompo ianao mba ahafahanao amboatra ny alehany. Joany mitsodranonao andro any, mahalehova, mahalasana. Efa renao mory marivo vao malaza eto amin'ny tanàna ny Jerosalema. Fa misy iny ary Josefa? Nampamoaka didiny amperora Aogosta, ampanora sy narany vahoaka tsiraray amin'ny tany ny aviny avy. Tsy maintsy misoratra mba ho voisa sy vao marina raha tsy izany dia hiara-ny lalàna. Dia ahoana izany ry Josefa? Inona no atao? Tolozanao mianahana fotsiny? Hevitra tokana ihany ny hitako fa mety ry Maria. Hoe ahoana izany? Nefa ny mahampieritreritra be anazy zao dia tianao efa miandry androko. Ka tsy maintsy mandray fanapahakevitra tsika sa hiandry ny fanamelohan'ny mpanjaka masika eto fotsiny? Inona ho aza ny hevitra izany aloha e? Tsy maintsy miakatra amin'ny Betlehemtsika ry Maria. Ka tsy manan-tsafidy tsikako. Fantatro ne izany. Nefa alaivo sary an-tsaina ne hoe ho teraka tampoka eny an-dalana eny ianao. Dia aiza ny tany ho alehako? Aza manaharatsy ohatran'izany ry Josefa. Andaova raha izany ve moa sitrak'Andriamanitra? Endray ary ho atao anie ny sitrapon'ny avo. Radio Plus. Josefa, mino aho fa efa ho tonga ny oran'ilay Mesia. Ahoana tsara ry Maria? Kay, marary mafy izy izany. Zahay ary le fanlazaiko. Efa kaiky Betlehema fa mba maharita kely aloha e. Tena efa kaiky kely mihitsy ty ry Josefa. Kay, maty a. Mba mila vonjy re madama. Somba misy hevitra fa... Tena mialatsiny Ramsea. Efa feno, tsy misy malalaka intsony ato amiko. Mba miangavy moa e. Ho teraka neny vadiko e. Ka inona moa izany no tianao ataoko e? Tianao andokona trano anareo aho izany. Manofo kosa angamba ianao. Ka... aza laninao fotoanako fa mbola be nataoko. Veloma ianao. Maria. Marary a.
marary a Josefa. Asa matahotra fa tsy mahita toerantsika androany na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Ie madama, azafady kely ange. Ahoana ninao zay? Raha resaka trano aloha. Mingavy re madama, milela-paladia raha azo atao e. Mba ameo famonjena moa e. Ka tsy hitako izay azoko amonjena anareo. Tsy mahay manao fahagagana? Ahoana ny vatoko, ny zanako, mba amondrafo moa e. Ka hoe efa feno. Ianao ve lalidalovana sa tsy mahare tsara e? Manadala. Hoteraka ny eny vadiko e. Hoteraka? Raha izany misy toerana mety havaza olan'izay ato saingy toerana tsy tokony amin'izany mihitsy fa afaka hitoerana. Tsy efitrano tsy akory fa sisasisa trano toy ny fahatra. Eny e, za koa ty tena tranombo mihitsy moa zany e. Raha liana ianareo dia mandroso. Tsy mety aminareo akory moa atao? Tsy maninona re madama, tsy mampaninona anay zany. Eo mandroso. Tranomby? Dia mbola mamerina fisaorana ihany re madama. Andriamanitra maly fitio anao e. Tsy misy fisaorana e. Maria, aza matahotra fa... Tsy misy mampatahotra. Fantatro mantsy fa ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa. Mandona kely mifoky fotsiny hoe atao tranomby izany teraka ilay zanak'Andriamanitra. Mahireza fa etonenanao foana e, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Misaotra ry Josefa. Radio Plus. Minitra vitsy izy dia hiadona ny mamanton'alina. Segondra sisa no isaina dia hoginagina-pahangina indray zao tontolo izao. Dia ny fanjelanjelatry ny jiro maloko manodidina ny tanàny reto indray no sisa hosaka izany tsy hafa manoatra toanay. Tena lasa saina be nge raha zany zany e. Fa ahoana nga? Mieritreritra ary sy hoe mba nanahoana ary zao raha hoe tsy isika no fonjain'ity fiandrasan'ondry ity. Dia mba niaina ankalalana teny amin'ireny vahoaka tritrika sy ravo reny. Manao revingarra ve nareo zany? Mba lasa saina fotsiny aka. Eritrereto ny hoe ireo rehetra dia samy hafa fiaviana avokoa e. Dia inona izao no ifampiresahan'izy ireo iny? Tantara mitovy daholo ny an'ireo e. Ny tantara marina amin'izao dia manam-pozina. Ny an'ny sasany indray dia langa foronina daholo. Na izany azy. Tokony izatra ianao ry Sandra Malala. Fa na oviana dia tsy hahita zavatra maivaka amin'ny tantaran'ny Betlehem izany. Nomaly foana mbola androany dia niampitsy koa. Ay, ary ny ohatra ny manjelanjelatra mamono maso iny. Eno ah, sady misy feo manako mavo zany fa enoy aloha. Tena io zavatra io izany miteny izany. Dia ahoana no ataontsika? Eno fotsiny aloha izay lazainy e. Aza matahotra fa indro hitondra vaovao mafaly ho anareo ary afatra ho an'izao tontolo izao. Satria indro teraka an'io ao amin'ny tanàna ny Davida mimpamonjy dia ilay Mesia mpamonjy tonga nofo. Dia ahoana zany? Ho famantarana ho anareo dia ahita zaza voatidina lambanjaza ianareo ao anaty finanam-bilona. Inona mipaika ary le reto a? Ohatra ny lozanareo miara retreto fotsiny. Tena zavatra tsy fahity ty marina. Mbola midobodoboka foana ny fokatra amin'izao. Andy izao dia ho an-tanàna isika. Dia iza indray no miandry ny biby eto ka? Aleo samy miandry ny tenany io ny ondre. Fa nynio alina niteraka ho antsika mpamonjy n'izao tontolo izao kono. Vovonjy ihany lahy sikako. Ndao andeha malaky. Dia aty tranombo tokoa mantsy niteraka ilay zanak'Andriamanitra. Tsy fananiako anaka. Sao sitraky ny avo. Nofidiny ianao tonga nofo aty amin'ny finanam-bilona.
mety santatra sahady ngambo izao afiainanao avy dia efa mirary soanao sahady mama tsara todrano izany zanako izany. Tena hito koa ilay mesiry zalahy reto a. Ampy fotoritory sy fianetretena lehibe no iankofanay hitsoky ilay mpamonjy an'izao tontolo izao. Raha keto Betlehema ankehitriny ilay mpanjaka, indro faly nitafiky ny lanitra sy ny tany fa tonga novo ilay Mesia. Radio Plus. Olo zalahy, hitanareo ve ny hitako? Misy inona ry zandry? Jereo iny rahony lanitra tsy nanan'iny. Eny tokotrany, kitana mamirapiratra miavaka amin'ny kitany lanitra rehetra. To kitana mpitaridalana zato fijeriko azy. Raha azoko tsara zany dia ino mariky ilay andrasantsika? Tsy misy salasalana fa azo antoka tanteraka izany. Raha ny marine, dia io ilay kitana vao famantarana an'ilay mpamonjy voateraka. Ka dia inona izany no atao? Tsy haiko aloha izay ataonareo fa za kosa tsy maintsy mahita mpanjaka io alohan'ny afatesako e. Andeha hitsoaka azy sika. Eto ny empoka manitra ho fananatra lafatra indrindra ho anazy. Volamena no entiko ho an'ny fahafahana. Ny amira no atolotro miaraka amin'ny toritorom-pahotana. Ndeha nainga amin'izay ndrao tratrarintsika e. Efa ty hitatsika ty ny vohitra Betlehema ka aiza azeto moa zany no tokony ahitatsika amin'ilay misy an'ilay Mesia. Midadasika loatra raha ity tanàna ity e. Mila manantona ny tompona andraikitry ny tanàntsika. Ifampiraraha amin'ilay mpanjaka masika an'ity tanàna ity zany. Tsy maintsy izay fa tsy manan-tsafidy tsinona. Eo ary tareo ny lalana fa tao mangovotra sahady eoko. Lanitra ianao ry mpanjaka, ny fanatera amin'ny ambany lanitra. Zovo moa ianareo, avy aiza, dia aninona, ary aiza? Mady avy amin'ny tanàna manodidina zahay. Na rehefa teraka ny eto Betlehema ilay Mesia. Ka mba hanontany tompoko izay hoe aiza ilay mpanjaka ny jody voateraka. Fa efa nahita ny kitana avy any antsinana anjay ka nankaty mba hitsoaka azy. Mpanjaka ny jody voateraka hoe? Eny tompoko, ilay Mesia mpamonjy an'izao tontolo izao. Zaza voateraka hony. Ho mpanjaka ny jody ary ho mpamonjy an'izao tontolo izao. Zay zany voateraka ilay anganongano hatramin'izay hoe isy Mesia ho avy. Dia hanozonozona ny seza fiandrianan'ny mpanjaka Herôda rehefa lehibe. Tsy manaiky an'izany kosa. Fongoroko any zany fa manelingelina ny fiandrianako. Fa tena vao marina ve alefa hoe eto amin'ny Betlehema niteraka zany zaza zany e. Endry mpanjaka, ary eto amin'ny tany ny Joda mihitsy. Hay, izao no andeha atao. Andeha nareo melo lalana fa foto-pitoro tsara ny amin'ny zaza. Ary rehefa hitanareo dia ilazao ao mba akanisako any an'io mba hitsoka azy. Voaray ry mpanjaka, atao an'iny sitraponao. Ndeha ary zato izy. Tsapako hoe ny amaivana sy ny antonja izany foko teo am-pimbanjinana an'ilay zaza mena mafatifaty. Na za koa aza natsinjo fa izy tantara iova eto tanàna Tsoatsy. Nisy hery sy bisika manosika hitarika ampitonina ny fiainana zany teo ampahitana ny tavany voadidy mozaka sy azy. Tsinjoko fa mpanjaka ny fanetreteny zaza iny. Aleo avy dia tohizana amin'ny lalana modiny dia tsika le reto a. Mety mihitsy zany e.
sady za tsy te hifanatitava amin'ilay mpanjaka masika intsony. O tsaroko foana ny avonavim-bavany tamintsika nresaka tamin'iny mantsy. Eno a, sady efa sasamaindratsika koa izay ny any an-tanàna hitondra ny vaovao mafaly ko. Tena hoe vaovao mafaly tokoa moa zany. Tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra mba ahatonga zanak'Andriamanitra ny zanak'olombelona e. Josefa, mivoazy, mitsanganaka eto ny zazakely sy ny reniny ary mantosira ny Ezipta fa efa misy mifofony ain'ilay zaza. Tsy iza fa Herôda mpanjaka. Makany Ezipta fa misy mifofony ain'ilay zaza? Andray, dia tsy maintsy miala eto indray izany. Ny andro anefa ty efa alina. Ny rivotra sy ny atsika mangony fotsiny. Dia hoentina amin'izao ve ty zazakely ty? Koa raha marary eo dia ahoana? Nefa aleo mandeha fa mbola mamy no miaina. Maria! Or Maria! Fa misy inona ry Josefa? Miarina faingana ianao aloha teo e. Fa misy inona ho aho? Nahazo tsindromandry tamin'ny nofy teo. Mikasy hamon'ny zaza hono Herôda. Noho izany dia tsy maintsy miala faingana eto tsika. Maninona indray hoe ry Josefa? Nofy ve sa ovy no nahoana? Ampiomano aloha ilay zaza dia andao fa eny an-dalana azavaiko anao tsara e. Fa inona nefa ny tsinony e? Tsy manan-tsiny izy saingy izany ihany ny olombelona e. Tsy mahazaka ny vesatry ny marina. Indrisy ry olombelona. Ampizakainao an-tselany aina ny sombinaiko. Mila tsy ho sakako bataina intsony izany tongotra izany. Erezo ry Maria fa tsy maintsy mandeha tsika. Toa lasa zary fahoriana ho an'ny Maria indray ilay zanany. Nefa iza teto moa ny renina ampinono ny tsy nitondra fiaisana tamin'ny menakiny ainy. Mafy no hoe tsy niteraka fa niteraka mbola mafimafy kokoa. Ny fahoriany moa iny zakany ihany fa ny an'ity menavava tsy manan-tsiny dia mampamodikotika ny fony. Nateraka mba hanaiky sa nanaiky mba hateraka? Izany eo ihany fa ny vaovao mahafaly sy tako ny fahoriana dia ny hoe nanaiko tonga nofy izy ho santatry ny famonjena an'izao tontolo izao. Dia iny sasak'alina ny atrena olombelona iny no hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao dia ho noely mpandresena trano ho an'ny mpino rehetra mahatoky ary mba ho krismasy fanavotana tokoa. Radio Plus. Renareo teo Krismasy fanavotana. Tantara indray miseho no soratin'ny Balika.